Baolina lavalava no resantsika manaraka ataorinan'ny dian'ny Makido Madagasikara tany Sri Lanka niatrika lalao fitsapana tamin'ny ekipan'ny Sri Lanka sy Poloina dia andeha hiverina any ivelany any Dublin manako ny avy amin'ny hevon'ny federasiona ny filohan'ny niatrika ny fivoriamben'ny. Araka ny fantatra tokoa dia nanomboka ho malazabotsy ary farana amin'ny faharoapolo ny volana novambra izao ny fivoriamben'ny ara-potoana ny international rugby board nandray anjara amin'izany fivoriana izany ny filohan'ny federasiona Marcel Rakotomalala talohan'ny niangany ary dia nitafa tamin'ny mpanao gazety izy namariparitra ny zavatra hoentiny any amin'izany fivoriana izany mahakasika ny rugby malagasy. Tiako ampitaina aminareo manaraka zany dia ny fandehanako andeha ho any Dublin rapitso 15 novembre andeha hamonjy ny assemblée générale ny international rugby board. Zay anisan'ny zava-dehibe tokoa satria any daholo moa no mivoaka ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny tontolon'ny rugby zany na ny fandaharam-potoana na ny mikasika ny fampandrosoana ny rugby isaky ny continente na ny isaky ny fédération na ny subvention zany rehetrarehetra zany dia hodiniana amin'io assemblée générale ny RBU avokoa ary eto mariako etona zany ho antsika Madagasikara manokana dia any no ahafantarana hoe manahoana ilay condition andraisantsika ilay coupe du monde ny rugby junior. Zay raha tsisy ny sampona dia tokony ho atao eto amintsika amin'ny taona 2015. Raha ho an'ny fampandrosoana ny rugby manokana ho eto Madagasikara ho any hamonjy ny assemblée générale inona zany no tena atao hoe foto-kevin-dehibe hoentinao miady any hoe famoahany ny rugby malagasy hoe fampandrosoana ny rugby malagasy? Ny tena zavatra-dehibe aloha zany dia tokony ny zavatra entiko any zany dia mamelatra mamerina rappel zany amindreo membre ny assemblée générale ny RB ny fandrosoana ny rugby malagasy ny vokatra azo atao anatin'izay roa taona zay ary dia par rapport amin'izay vokatra azo zay zany dia tokony hoampiana ny subvention no voalohany indrindrany satria ny subvention ny Madagasikara ny hatramin'izay ka tena raha par rapport amin'ireo firenena efatra fotsiny izay miaraka tafiditra miaraka amintsika anatin'ny groupe dia tena hoe tena ambany tokoa ary nefa ny zavatra ataontsika eto be da be ny zavatra ataontsika eto ary be da be koa ny zavatra mbola tokony ho atao dia tsy maintsy zay aloha ny anisan'ny diovana voalohany. Ankoatran'izay raha tsika mahafantatra ny resaka foot-drafitr'asa eto zany ary izay efa fandritsika hatrin'ela ny mba hanana an'ilay centre de formation ery amin'ny kianjan'ny Maki zany mba hivelarantsika amin'ilay resaka performance dia anisany hoentiko any koa marina fa tsy misubventionné na manome volany ny resaka infrastructure sy foot-drafitr'asa intsony zao ny RD fa kosa hoentina amin'ireo namana zay ao anatin'ny membre ny assemblée générale mba hitadiavana mpamantso volafa zany. Zay zany no anisan'ny tena hoe tanjoko manokana zany ho an'ny rugby malagasy amin'io fandehanana any amin'ny assemblée générale ny RBU.